firenena filohalevitra ny antanimera-pirenena andriamatoa minisitra andriamatoa gouvernoura andriamatoa ben'ny tanàna sy ny coordonnateur ny pazakatolika tompo iroso amin'izany izy Tafiditra anatin'ny sosialy ihany ka ty manaraka ty ny resaka rano ramatoa ben'ny tanàna hatramintsika amin'ny teny zao menomenona ny olona hoe tapaka ny rano ny sasany moa tsy misy hoe rano fisotro madio fa dia eny amin'izay tana rano fotsiny a manahoana ny misy tetikasa manokana ve na misy hetsika manokana ataon'ny commune manoloana an'izay fitaraina ny olona zay fantatritsika angamba fa ny eny amandro seza eny no miaingany rano sotrotsika sotonga ny tokantranontsika tsirairay a dia efa tena antitra ny fotodrafitrasa ao anatin'ny fanamboarana tanteraka fanoloana moa zany fa tsy afaka amboarina ntsony satria efa taloha 1960 tany le pompy anakefatra misitona an'le rano sy mandefa anazy any anatin'le tuyau rehetrarehetra tonga ny tokantranontsika amam-bolana amataonany heritaona mahery no anatanterahana an'izay mandra-pavitan'izay dia anomboka koa tsika manomboka amin'ny volana septambra izao anolo ny fotodrafitrasa mitondra ny rano any mitokantranontsika satria fantitra be dia misy very any an-dalana eny ary zay koa ndraindray mahatonga le ohatra rano arefesenina be tonga any amin'ny robinet atsika 5 kilometatra no hosoloana amin'izany ary asa mandritry ny rotaona eo no anaovana an'izay maro ny mety fanembatsembanana izy satria tena miditra ny tokantranon'olona tsirairay izay 64 kilometra izay ary fotoana koa zao mpahafantariko mponina Antananarivo hiatrika an'izay fanoloana ny tuyau an-drano tonga ny tokantranontsika izay dia samy miomana zany izy voakasika izay fa ho ampahafantarina tsy hoela aiza daholo ny faritra voakasika io fotodrafitrasa izay ho tanterahana io ary izay indrindra ny antony nanomezan'ny filoham-pirenena ireny citerna ireny satria rehefa namboatra an'le tuyau an-drano ireny tsika dia mbola mety isy tsy fahampin-drano be eny anivon'ny toerana izay anatanterahana ny asa fitsinjovana zany an'izay asa ho tanterahana izay sy mety fanembatsembanana atrehatsika mandritry n'izay travaux zay no antony namezany sahady an'ireny camion citerna 20 ho an'ny tanàna Antananarivo izay. Inona no andraikitry ny tanàna Antananarivo ao amin'izay sehatra izay satria fantatry ny maro hoe Jirama no tena miandraikitra azy fa le andraikitry ny tanàna Antananarivo anatiny ohatrany ahoana? Ny fotodrafitrasa rehetra mitondra ny rano dia any commune urbaine Antananarivo ary le redevance alohan'ny Jirama amin'ny commune ny fotodrafitrasa amin'ny buzy ny tuyau makany amin'ny tranon'olona tsirairay ireny fanana ny commune urbaine Antananarivo ny Jirama ny asany mitondra an'le rano mandefa an'le rano zany ikorina any amin'iny mitaky ny vola any amin'ny mpanjifa ary manamboatra koa misy simba fa ny
fotodrafitrasa rehetra mikasika ny rano a dia amin'ny commune urbaine Antananarivo. Tanàna Antananarivo zany tsy afaka mametra le resaka vidina rano sy ny sisa. Satria tsy ny tanàna Antananarivo no ao anatin'ilay opérationnel atongavan'ilay rano any tokantrano tsirairay. Fa ny commune Antananarivo kosany mitsinjo sy mijery hoe andaotsika anao investissement amin'ny fahatongavan'ny rano ohatra ny any amin'ny tranon'olona ohatra ny ty projet be ity millions d'euros no vola ampiasain'ny bailleur ao anatin'io ary ministèran'ny rano no mitantana azy. Fa le fotodrafitrasa any commune urbaine Antananarivo. Fa ny commune urbaine moa zany amin'izao ary izay koa afaka hitaritatsika ny resakitsika hoe commune urbaine tsy afaka manao fandrarana amin'ny bailleur direct azahoana famatsim-bola amin'ny mety ho fanampiana fa tsy maintsy mandalo na misy elanelany amin'ny ministère satria ny fitondram-panjakana ny État malagasy no garant amin'ireny famindramam-bola ireny ary mameton koa ny bailleur dia mbola fitondram-panjakana no meny dia ny fitondram-panjakana avy eo no mamena azy amin'ny commune izay maneran-tany androany efa manao antsoavo hoe ny fanampiana famatsiana ara-bola dia tokony ampidirina ny collectivité na ny commune zany satria zareo no mitatana an'iny amin'ny andavanandro sy hiaran'le fitombon'ny olona mimponina ao aminy ny fisian'ny catastrophe naturelle na ireo loza voajanahary dia tokony ampiana ny commune ary tokony tsy hiankina be loatra intsony amin'ny vola na ny budget izay apetraky ny fanjakana tsirairay ho azy. Ivelana kely zay rehefa aveo fa toizakena aloha le tatitra ny anoizako azy mikasika ny tsena raha matoa-be ny tanàna tamin'ny voalohany milaza ianao zany tao anatin'ny fampielezan-kevitra fa andamina n'le tsena ny hita nefa raha mijery zao ohatra mitovy amin'le tamin'ny voalohany ihany tamin'ny teo aloha ihany zava-misy mivarotra amoron-dalana mbola eo ihany sy ny sisa efa misy hetsika ataonareo fa mikasika an'io ahoana ny fandaminana an'le tsena amintsika miteny zao. Ny azo lazaina kosany aloha ngamany dia tsy misafiritaka be ohatrany teo aloha intsony izy ireo efa mba miafiafy izy ary mame lalana ho amin'ny mpandeha tongotra mbola tsy lavorary io mpivarotra amoron-dalana io efa fahazaran'le olona mivarotra mihitsy zany sy mipetsena koa amatonany maro mandamintsika ary ny tanjona dia hoe ny trottoir aleo amin'ny mpandeha tongotra satria 3 millions isika eto Antananarivo ny raha iapatelon'ireo olombelona ireo farafaratsiny farafahakeliny dia misafidy ny mandeha tongotra rehefa mivezivezy. Raha ohatra ka misy olona anankiray ao anatin'ny fianakaviana anankiray ka voahitsaka na voan'ny accident potika tanteraka io fianakaviana io satria lany vola eny amin'ny hopitaly ary indrindraindrindra mety tonga hatramin'ny famoizana aina. Ny anjaran'ny commune urbaine Antananarivo dia miaro ny mponina ao aminy. Anisan'ny mponina tsy maintsy arovana ny mpandeha tongotra. Anefany tsy azo atao ambany zavatra koa ny mpivarotra satria fivelomany io mamelona ny ankohonana izy fa mila rindra ary mandeha miandalana amin'ny fanarenana sy fanatsarana ny fotodrafitrasa ny tsena. Rehefa vita ny tsena miditra ny amin'ny tsena daholo ny rehetra satria zay ny antony fisian'ny tsena ivarotana
ary ny trottoir andehanan'ny mpandeha tongotra dia afaka mametoky azy zany hoe ananany anjarany ny mpivarotra amin'ny fotoanany fa zao kosa izy dia mila manaraka sy manaiky ny fandaminana mame lalana ho an'ny mpandeha tongotra ary manaiky ny fandaminana sy apetraka raha mandeha ny ambanidieny zao tsika mba efa madiodio trottoir kely ohatra ty mpivarotra atsasany indrindray le mpivarotra tsy matahotra mihitsy fa dia anazy aloha ny trottoir dia fampitady mpandeha tongotra ireny zany tena hoe alamina dia mila omena ny anjarany mpandeha tongotra amin'ireny misy ankizy avy mianatra ankizy efa taona 5 taona misy olo lehibe ray aman-dreny lehibe mifanisika miaraka amin'ny tanora tsy normal zany ary isika mila mijery ny tombontsoa iombonana raha ohatra ka samy manao an'ny tiany daholo tsika eto amin'ny tanàn'Antananarivo dia lasa tanàna bordel ary tsika manana lalàna mifehy ny tanàn'Antananarivo dia ny code municipal d'hygiène ary io code municipal d'hygiène io dia tokony arahana ampahafantarina tsika rehetra dia ampiarina nisy fotoana mantsy izay code municipal d'hygiène zay tokoa raha matoa be ny tanàna efa tokony miatra zany fa ohatrany hoe nangingina tany hoany amin'izao zany ampiarina indray izy io ny CMH na ny code municipal d'hygiène io ny baibolon'ny commune urbaine an'Antananarivo io no mifehy na ny parking tsy ara-dalàna na ny fanaovana tabataba na tapage nocturne amin'ny alina izay hita ankehitriny fa tena tsisy fifehezana tsony zany fa hatramin'ny 4 maraina dia tabataba milatsinainy ka hatramin'ny alahady tsisy fijanonany ireny dia feheziny code municipal d'hygiène miteny ohatra aminao zao hoe ny fijanonana amin'ny tomobile dia mampiakatra kapô dia mirevirevy eo misotro reny dia feheziny code municipal d'hygiène satria efa misy ny toerana voatokana ahafahana misotro any amin'ny bar ny bar dia mandoa ny licence ary tsy mora ny licence aloha amin'ny bar dia ny akamaroany nefany lasa mirevirevy eny amin'ny parking mirevirevy eny amin'ny rehetra eny izay mandoto tanàna ary tsy mety koa anatin'ny fanabeazana reny ny tanora misotro ianao dia avy eo ianao mitondra tomobile misotro ianao dia lasa ianao mandeha amin'ny scooter ny mpahafatesana be indrindra amin'ny hôpitaly AGRA dia ny accident na moto no be indrindra sy accident na tomobile na mamo na tsy mahay code de la route ary mitondra hatrany amin'ny fahafatesana dia ireny zany arindra alamina satria tokantrano iray Antananarivo raha tsisy fandaminana amin'ny tokantrano iray fa samy mivoaka miditra mandoto manakorotana manimba rava tokantrano atsika ty ary ny Antananarivo zany dia manana ny lazany manana maizy azy manana ny sotoaviny ary zay no antom-pisiny io code municipal d'hygiène io mifehy ny lalàna ny tanàna tsy azo atao ohatra manasa tomobile amoron-dalana satria ny rano no tena fahavalo ny goudron io miliara zay vao vita io lalana Antananarivo io firy taontsika tsy nahita lalana mirindra tahaka izao tsy azo ekena ny fanimbana ny lalana amin'ny lalan'ny fanasana tomobile amoron-dalana satria izay mety amiko satria ana io mila mijery ny tombontsoa iombonana isika
Nijanona tamin'le endriny teo aloha ihany ve le code municipal d'hygiène raha matoa-ben'ny tanàna satria tadidiko tamin'izay fotoan'izay hoe misy hoe ampiarina le izy dia lasa polémika be hoe alika mivovo olona manao talon ambony ao amin'ny riana ambony zany ny adevitra tamin'ny saika nampiarana azy mbola voatazona ihany ve le endriny teo aloha sa nisy fanamboarana efa navaozina sy laliana teo anivon'ny conseil municipal tamin'ny mandat 2019-2024 ny code municipal d'hygiène en commune urbaine ho ampahafantarina any be sy ny maro ary tsy hoe kobokobolina zany ka hoe fitiavana tiana sazy fa tena io no mifehan'ny fiarahamonina dia misy fiara-miasa tena ataoko hoe akaiky miaraka amin'ny chef fokontany ankehitriny ny commune urbaine satria izy ireny koa no mahita ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina raha te handamina any commune urbaine Antananarivo tsika 192 fokontany mandrafitra ny commune miala avy eny amin'ireo 192 fokontany ireo fandaminana ary efa nifanaiky efa nifameteny efa mametraka ao anatin'izao fotoana izao ny fiara-miasa izahay mba ampanarahana ny lalàna ampiarina ny lalàna ary indrindra koa ametrahana ny fanasaziana ho an'ireo izay tsy manaraka satria ny fitarainana azy dia hoe miteny foana nareo fa nareo nga manasazy miteny foana nareo fa tsy hitakorony izay tena ataonareo ka mandeha mendalana amin'izay tsika mametraka ny rafitra rehetra mba ho tena tanàna tandalàna milamina Antananarivo fa mila filaminana isika satria hitatsika amin'ny fiainatsika mitombo be mponina eto Antananarivo raha 300 000 ny tokony olona petraka eto zao tsika 2 millions amin'ny atoandro ny amin'ny tena hoe mimponina eto ary 1 million no mivezivezy manampy atsika ka raha ohatra ka olona 3 millions zany no tena hoe za eto ny tiako dia eto ny ataoko zao za akoho zao dia zao tena very potika very asina ny renivohitry Madagasikara isan'ny mampikaikaiky ny olona ihany koa amin'izao fotoan'izao raha matoa-ben'ny tanàna io fitohanana fifamoivoizana io tsy misy vahaolana na dia vonjomaika ave entina nyresaka fandaminana moa ianao teo mikasika ny mpivarotra amoron-dalana hoe mba somary ny vahavale izy amin'ny ankapobeny fa mbola mampitaraina ihany izay fitohanana fifamoivoizana izay aiza ho aiza indray no mikasika an'izay alohan'ny amaliko an'izay resaka tsenitsika teo dia tiako faranana kely amin'ity mampahafantatra atsika rehetra fa ny trottoir na hoe voie publique dia tsy azo amidy ary tsy azo vidiana maro ny mpivarotra ankehitriny mitaraina fa mividy misy miproposé anazy zany misy miteny aminy zany hoe ty meo antivolo ty zay fa afaka mivarotra eto ianao na anao io tena fady amatany zany tsisy afaka manao an'izany ary tsy vola kely fa tena vola be ka tandremo isika verivery vola ary sao dia vola tsy manatompo ny atsika ka mameme an'ireny olona izay mitony tena fa mahavita mivarotra n'ireny trottoir na toerana hoe hivarotana ireny anisy ivitoerana moa zay anivon'ny commune ahafahana manao fitarainana fa ahafahana koa manontany alohan'ny anaovanaovana zavatra satria maro ary matetika tsy piasa ny commune urbaine akory ireny mitony tena mahavita taratasy na permis de construire zany na fivarotana izany fa olona tsy fa ivelany
le piasa ny commune avy eo izy enjehanao izy tsy piasa ny commune tsinitsinina nefa le olona de mandoa vola be misy 10 millions ariary 5 millions ariary anefa ny tena hoe fisolokiana fotsiny le zavatra ataony de mba te ampitandrina atsika mponina Antananarivo so de tratra ny fakapana amin'izay lafin'izay dia avaliako ny fanontanianao momba n'le fifamoivoizana anisany mabe an embouteillage aloha anisany fijanonana n'importe où eto any te hijanona de mijanona eto de lasa aloha mety madama de za mijanona ato anaty tomobile de mody adalo eo aloha incivisme na hoe tsy fanarahan-dalàna ny taxi be koa ao anatin'izay satria io ny fiainany de rehefa mahita client izy na mpandeha de mijanona fotsiny izy ireny misy fiatraikany rehefa betsabetsaka ohatr'izay eny amin'ny lalana eny fa misy koa fandaminana anatiny mihitsy izay tokony ataon'ny commune mety hoe réimbus tsy mety hoe lalana tokony atao sens interdit nefa lasa double sens ary efa miara-miasa zay amin'izao miaraka amin'ny taxi be satria reo ny tena mampiasa ny lalana miaraka mijery hoe ahoana ny fandaminana zay tsy elam-bola nefa mety ampiova ny fifamoivoizana ohatra fotsiny zao eo amin'ny 67 eo amin'ny vato be misy lavaka ngeza be de lasa mabe embouteillage be de niteny zao ny chauffeur ny taxi hoe madama mba ataovy sens unique aloha io mandra-pavita an'le lalana de amboary le lalana de hita hoe marina tokoa mety hanova zavatra zay reny zany ohatrany hoe fanapaha-kevitra azon'ny commune raisina tsara entina anamora anatsara ny fifamoivoizana ary mangataka an'ireo zay tsara sitrapo rehetrarehetra manana hevitra tsara hiaraka ifampidinika de jerena hoe inona ny solution elana amin'ny embouteillage io fa ny anisany koa de marobe koa ny tomobile mitombo foana ny tomobile ny lalana nefany tsy mitombo ary vahaolana anankiray fisian'io transport par câble io na ny TPC izay ahafahana mitondra olona marobe ao anatin'ny ray andro 4000 raha tsy diso no afaka mandray an'io anatin'ny mandritry le lera fisokafana ka hatramin'ny fidiny rehefa tena mandeha araky ny tokony izy koa ny train urbain izy efa vita daholo ny lafiny teknika fa eo ampijerevana ny lafim-pitantanana ankehitriny ministère en transport dia mety amaolana ireny fa ampanarana aloha ny lalàna mba tsy isian'ireny tomobile mijanonjanona etsero manembatsembana ny fifamoivoizana ireny zay no mikasika ny fifamoivoizana amin'ny akapobeny fa ny tanisa ihany ianao teo resaka hoe tsy fanarahan-dalàna sy ny sisa miditra amina ohatrany hoe fanajanonana foto-drafitrasa maromaro ny tanànan-Antananarivo reny fotra tsy karitra tato ato manahoana ny mikasika azy reny ohatra hoe trano miorina tsara dalàna misy foto-drafitrasa lehibe miorina ambonina foto-drafitrasa tahaka ny hoe reny fandehanan-drano le eto amin'ny tanàna Antananarivo reny fotra manahoana mikasika zay satria ny ahian'ny olona mantsy de hoe selena fotsiny le toerana de rehefa avy eo nefany selena anatina fotoana vitsivitsy de mitohy ihany le asa rehefa avy eo olana be io fanaovana fanorenana tsy fahazahoan-dalana io ary ny commune urbaine de tsy maintsy maka mifepetra satria olona manapa-kevitra anorina trano eo ambonina canal olona 2000 personnes mety lasibatra lasa traboina tsy azo ekeny zany ary tsy fandraisana andraikitra koa raha ohatra ka tsy mandray an'ny fepetra nataonay aloha zao dia ny selena nanao koa zay démolition maromaro
démolition natao zao a 20 isa zany ny trano efa natomboka tsy maintsy ny ravana ary ny selage efa mihoatra ny 70 fa hiditra midingana manaraka amin'izay zay rehefa tsy manaiky koa le olona andrava dia tsy maintsy ho ravana fa mba eritreretinareo moa mandrava andany gasoil analana an'iny camion fana camion analana an'iny fa tsy maintsy atao ohatra anankiray eny Andravoahangy eny amin'ny Paraky isaky ny arrondissement dia farafaratsiny mahita ianao tsy latsaka 20 trano miorina amin'ny tsy ara-dalàna mety eny amboniny canal resaky ny arrondissement tsy latsaky ny 10 tena hoe dia ty le canal dia eo izy manorina ny tranony tsy azo ekeny reny satria tsy fitsinjovana ny hafa fanaovana tsinitsinina ny hafa ary tena hoe sitraponao nanorina an'le izy nefa fantatrao fa tsy tokony atao zany trabona tamin'ny volana février zany eny ka mahontsy 3000 personnes avy orana efatrandro teto Antananarivo ao anatin'izany 3000 personnes zany 2000 ankizy kely latsaky ny 10 taona matory any anaty tanty miala amin'ny trano fonenany tena hoe atao ahoana zany ireo amponina victime ny construction illicite ireo tsy maintsy tsy njovina ny maro anisa ny dikan'ilay hoe sele ve raha matoa-be ny tanàna satria hoe sele dia tena tsy ara-dalàna mihitsy io sa misy ihany ny karazana amin'ny teny frantsay izy mazava hoe régularisation misy tranga ohatran'izay ve sa dia hoe tsy maintsy ravana daholo rehefa selena zany le foto-dravitra azy tsy voatery hoe ravana rehefa hoe sele fa selena izy satria mety hoe nanao le demande izy dia R+1 nangatahany mandeha nefa le izy efa R+4 tsy nahazoany alalana zany misy koa any amin'ny tany tsy azo anorenana dia selena izy dia tenenina izy hoe tsy maintsy ravanareo io omena délai satria misy lalana mifehy io fa tsy hoe zay tiatsika anaovana anazy zany ny anaovana anazy fa ny tena hoe démolition aloha dia eneny amin'ny canal dia tena tsisy efitra satria ny olona marefo sahirana tsy manan-katao ny akamarony voatery miala ny tokantranony dia satria ve zany ianao manan-katao dia manorina amin'izay tianao anorenana dia jerem-potsiny ary le izy eny mampalahelo satria isa-taona zany dia ho victime foana le olona tsy manatsiny noho ny miopefy olona anankiray anankitelo amin'ilay tanàna fa za zany tena mangataka amintsika mponina Antananarivo misy lanjam-be io opinion publique io na hoe fijery mponina amin'ny akapobeany ny fomba fitantanana matetika rehefa ohatrany hoe nanadio zao zay ohatra ny reny mpivarotra amoron-dalana amin'ny alina reny mpivarotra masikita prévrevy tsy maintsy diovina satria tsy possible eo analakely ianao no anao an'ireny zavatra reny ohatrany hoe eny amin'ny Champs-Élysées ohatrany hoe eny amin'ny 8e avenue eny ianao no andeha anao zavatra amoron-dalana mandoto ny sécurité tsy mety misy fitoerana anaovana an'izany za zao nandeha tany Majunga milamina ny tanàna rehefa hoe resaka sakafo avato amin'ny ilany tsisy mpanendiendy aty amin'ny bord nalamina zareo tsara ny foto-dravitra azy ary daholo no mpahandro sakafo any masaka aty tena hoe mampandeha tongotra mirindra le tanàna dia izay koa zany ny antony tenenako hoe tsika koa mandroso miendalana amin'izay dia rehefa manao an'ireny fanadiovana ireny tsika dia mba mijery lavitra zany hoe ho ana tanàna milamina
dia raha ohatra tsika ka miteny hoe fa dia maninona zao izy ny nalàna fa ngady ianareo ny tady vola ho an'ny ohatra n'izany a dia mamevana amin'ilay baranantsika fa efa misy ny fandaminana dia mba manaraka an'izay daholy a dia mba afaka andehanana tongotra eny Analakely afaka mba mirava amin'ny Antananarivo ianao dia lasa ianao sy ny fianakavianao dia mba manao lamarsha mazava ny toerana tsy maimbo aby fa talohany teny dia tena hoe tsy azo andehanana fa maloto e mamofony zao ianao raha makeny Analakely a mirava ny mpiasa malalaka amin'ny parking afaka mandeha ankalalana ianao tsy matahotra ny hoe voendaka na ovoroba dia izay ny ilayntsika eto amin'ny tanàna Antananarivo eny Anosy zao a dia anomboka ny fandokoana ho atao tsara tarehy ny Anosy mandrapahatonga eny Anosy zato iny a mba hanomezana endrika tsara n'ilay tanàna ary mendrika an'izany ny mponina Antananarivo miandrandra an'izany ny mponina Antananarivo. Iresaka vetivety sady efa mamaraparana ihany angambitsika raha matoa ben-tanàna fa te-antany aho hoe mba manahoana zao ny fahasalamany ny fampidiram-bola ny commune tao anatin'izay fotoana nitantananao azy zay. Efa teny ambarako matetika moa hoe marefo satria tao anatin'ny folo taona mihoatra dia atsasako ny vola tokony hiditra foana no niditra. Mbola tsy tafarina isika fa kosany a ny karamanmpiasa ny fanodinana ny commune amin'ny andavanandro a dia azo lazaina hoe milamina fa ny tanjona tena mbola lavitra 10 ny karazana fidiram-bola amin'ny commune urbaine ny atsasany manila an'ireo tsy miditra amin'ny tokony ho izy ianao ve zao dia eken'ny sainao hoe 1 million d'ariary ny ampidiriny tsena amin'ny Mahamasina ireo mpivarotra PDB ireo dia ny Anosy be 2 millions ariary raha tokony ho 2 milliards ny ampidiriny tsena ao anatin'ny ray volana tsy mihoatra ny 150 millions d'ariary ny ampidiriny amin'izao tena hoe mamparary fo satria mandeha any amin'ny tsy tokony ho izy ilay vola ary ho anady hoe mila mametraka fandaminana fifehezana mahery vaika angambany ao anatiny ao mangataka fahendrena sy fanamasina amin'Andriamanitra ary mandamina ny fotoana koa mba tena hiditra amin'ny kitapobola ny commune zany fa raha manana 2 milliards ny commune amin'ny tsena fotsiny afaka manao zavatra maro indrindra amin'ny ara sosialy ny commune urbaine nefa ny lavolefina tamin'izany resaka sosialy mba hoaka izany tsy tatsony hoe inona ny ataon'ny commune anefa ny ao anatin'ny mission na hoe asa voalohany nakinona taminy a mijery mimponina ao aminy. Dikan'izay ve mety misy fanodikidinam-bola misy kolokolo sy ny sisa zany eo anivon'ilay tanàna na Antananarivo renivohitra? Za tsy niteny fa ianao no niteny. Dia misy fa misy fepetra ve raisin'ny tompon'andraikitra ny tanàna manoloana an'izay? Misy fepetra ary mampalahelo anie dia izao hoe tsy le mpivarotra ny hoe tsy mandoa le mpivarotra dia hitanareo angamba nyreny hoe tsy manao trosa an'io tsisy trosa mihitsy ny any amin'ilay mpivarotra fa le système mihitsy zany le réseau mihitsy zany a ny tena hoe manodina n'le vola izay tokony ho amponina Antananarivo anatsarana ny fiainam-ponina Antananarivo foto-drafitrasa amponina Antananarivo tsy amiko le izy mantsy lasaotrany hoe anaty efa ohatr'izay foana io zay ny antony tenenako anareo hoe tandremo manaikinaiky hoe efa nandovola be tamin'ity afa anatyko manina ny soronareo eo fady mihitsy ny zany
fa andaotsika andeha amin'ny mazava andao andeha amin'ny mazava andao vahana ny fatotra manageja ny tanànatsika fa reny vohitra Madagasikara tia mendrika isika rehetrarehetra hiainao anatin'ny filaminana igoka koa ny arenatsika reo tsain'ireo anefa amin'izao fotoana izao dia tsy misitraka an'izany ny mponina Antananarivo. Ny resaka fandoava-ketra ankoatran'ireny tenenina teo efa mba mazoto ihany ve ny efa mba nisy fivoarana ve le olom-pirenena mihitsy amin'ilay fandoava-ketra? Anomboka izao ny fanentanana ny amin'ny fandoavana ny etratrano. Izy io moa dia resabe satria efa eny niveau ministère ny économie sy finance no mandray azy na ny DGI fa misy fiara-miasa akaiky ary tena hoe miara-dalana amin'ny commune rehetra ny DGI ao mpanataterahana an'izay. Mila fanampiana ny commune anatin'ny fitakiana ireny etratrano ireny satria tsy manana izao ny commune lalàna manome lalana anazy anao fanerena fandoavana rehefa tsy te handoa fotsiny le olona dia any izy mety misy olona mbola tsy nandoa etratra amin'izay nanana ny trano mihitsiny fa ny ministera na ny DGI manana an'izay fahefana izay dia izay ny teneny hoe vesatra ho anay koa ianareo commune amin'ny tsy fanananareo vola fa ampinainareo satria io anisan'ny fidiram-bola ao anatin'ny telo voalohany ny commune na rural na urbain dia mety be zany le fiara-miasa ary antenaiko fa hitondra vokatsoa ny rehefa manao an'le recouvrement moa zany dia efa misy kesy ao amin'ny commune ahitana isan'andro isan'andro hoe ohatrinona ny volan'iditra amin'ny etratrano. Ity fanontaniana tiako apetraka aty am-pamaranana ny resadresaka hoe misy ny manao fanakianana ny ben'ny tanàna na Antananarivo renivohitra. Mba manao ahoana ny réaction anao rehefa maheno hoe ben'ny tanàna tsy mahavita inona sary-bakoly sy ny sisa manao ahoana ny réaction anao rehefa maheno an'ireny andeha ataoko hoe ireny fanakianana ireny? Rehefa mitazona andraikitra ataoko hoe lehibe satria andraikitra lehibe ny fitantanana ny tanàna Antananarivo dia efa vonona ny amin'ny vavan'ny olona ary 3 millions de personnes zany koa tsy ary hoe ho faly aminao daholo rehefa voakitika ny fiainana sy ny fahazarany dia sorena izy mety sorena fotsiny koa izy fa masosotra azy ianao mety koa tena tsy eken'ny sainy tsy akatoaviny le zavatra ataonao fa za manokana dia miezaka isan'andro mangataka amin'Andriamanitra mba hanao ny marina mba tsy hanao fitondrana amin'ny tanila ary hijery foana ny tombontsoa iombonana ary araka ny teniko ny baiboly ny commune urbaine dia ny code municipal d'hygiène ao daholo ny mifehy an'ny azo atao sy ny tsy azo atao dia mbola mangataka foana ny fiara-miasa ny rehetra tsisy mahavita tena ary ny commune urbaine tena tsapako fa tsy mahavita tena irery fa ny zavatra mahafinaritra rangatako mba alefanareo amin'ny sary amin'ny famaranana ny mpivarotra lanjakofafa izay mampiseho hoe tanjona iray ny antsika madio Antananarivo ary izay mpivarotra dia mandray anjara amin'ny Antananarivo madio. Tiako tenenina tsy sarotra entina ny mponina Antananarivo ary mponina Antananarivo dia miandrandra tanàna madio
lamina ao anatin'ny fanamboarana ny zaridaina tanteraka zao tsika satria maintso koa ny tanjona dia fikojakojana n'ireny zaridaina ireny a anao fampiofanana miaraka amin'ny ministèra ny fampiofanana ny commune urbaine ho an'ireny tanora amin'ireny ampianarina manao zaridaina dia mba anampy amin'ny fierovana sy fikojakojana zaridainantsika satria tanàna maintso ny Antananarivo maintso izay nirina koa ho amin'ny fahasalamantsika ho an'ny tontolo iainana. Mankasitraka betsaka raha matoa ny tanàna omeko ray minitra ianao angambany sao dia misy tsy voalazantsika dia na